Fa ao anatin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia hanomboka rahampitso indray ny hetsika back to school araka izany anaran'izany dia ny fianarana no zava-dehibe ao anatin'ity hetsika ara-barotra ity izay karakarain zareo avy eo amin'ny FIMA FM moa anisany hampiavaka ny hetsika ihany koa ny fahafahana manao kamandy ireo entana hika-farany manodidina ny teknôlôjia vaovao. Lova Ramanantsoa sy Kristiana Kodramanga no milaza ny vaovao. Mpitsidika manodidina ny efatralina no andrasana mandritra ilay hetsika back to school andiany fahatelo izay karakarain'ny Finance and Management for Madagascar na FIMA FM. Ary sokatra manomboka rahampitso aty amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina eto izay Mahamasina. Ny sibilena voalohany indrindra moa zany dia ny rentrée amin'ny mpianatra ndray aman-dreny moa zany dia aty avokoa no asaina andeha hijery ireo fitaovam-pianarana rehetrarehetra ampidirana ny mpianatra. Ny mampiavaka azy faharoa ihany koa dia hitantsika moa zany ny sponsor officiel dia ny Lifemate izay mivarotra an'ireo kojakoja ao tokantrano, izany hoe ny salon, ny resaka fandriana, ny ohatran'izay. Dia misy ihany koa ireo fitaovana maro isan-karazany izay anisany mampiavaka ny hetsika amin'ity indray mitoraka ity dia ny article maro isan-karazany izay tsy dia mahazatra tolotry ny grande foire hatramin'izay nitondrana azy izay. Isan'ny nampiavaka ny andiany fahatelo amin'ny hetsika back to school ihany koa ny fahafahana manao komandy ireo akora hika farany amin'ny teknôlôjia. Ny resaka high-tech ihany koa izay fantatsika amin'ny partenaire officiel ny grande foire hatramin'izay dia ny high-tech space dia miopana bebe kokoa amin'ny resaka teknôlôjia avo lenta sady hika farany amin'izao fotoana izao sady misy ilay hoe vente à la commande tsy misaraka amin'ny high-tech space ato anatin'ity hetsika ity. Amin'ireo trano eva manodidina ny 500 hitsangana mandritra ireo 5 andro isin'ny hetsika etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina eto Mahamasina dia trano eva misy 520 no atokana ho amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana.